teo ry zareo fantanina voalohany fa maninona aloha izy ny tsy teo de valina hoe fa manina izy ny tsy teo fandaminana eo aminatin'ny exécutif fanomezana lanja ny ministera eo anivo ministera mpanjakana eo anivo ny fiadidinan'ny repoblika satria izy nomeny ny fanjakana lalana hitondra ny fanavozana eto amin'ny repoblika mba tsy ho takona zany izy zay tsy mateo anazy mantandrainareo fatay izy namitahiraka izy pivoana stratégique ny fihetsonan-dreny misy fanazavana ho entina aminareo fa tsy hoentina politika izy fa fanazavana tek ao anatina asana filoha mihitsiny misy ny atao hoe mission stratégique mihitsiny misy lalàna manendry an'izany fa aleotsika tsy manaiky rebirebeny olona isy fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ho ataon'ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika mahakasika an'izany fa tsy tsara toerana loatra angambany za amaly an'izany mety zay satria tao anatin'le fahatongavana moa le nandeha ny resaka bon efa mandeha moa izy tsisy serasera ofisialy moa manodidina an'izy fa amin'ny miaramila angamba moa misy le hoe opération commando le hoe tsy teto toerana ny filohan'ny fanavozana ny repoblika tao anatin'ireo fotoana ireny eny misy vaovao miparitaka ihany moa ny ambadika any amin'le hoe tany ivelantany izy ny fionana tamaro samihafa zay mifatoka ihany keo anatin'le amahana n'ireo olana sosialy hoe tany a Dubai zany zay zany a Dubai zay aloha zany loharam-baovao avy amina gazety any ivelany any moa zany mamoaka lizy ny antony hoe mbola tsy de misy serasera ofisialy tsy mbola manana directeur en communication koa moa ny présidence hatreto de mety zany koa mety mahatonga an'io rehetrarehetra io fa niaraka hoe miaramila mamisy ny opération commando fa tsaroko tsara misy namana zay mamoaka ny agenda ny président tamin'ny fotoanandro tonga de fitsarana ny andro tao anatin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny taona lasa reny ary nisy namoaka zao tany amin'ny tambazotra serasera tany hoe tany Karamalaza tany Karamalaza izy avy any zany de tany Karamalaza avy izy tany Manakara satria tao anatin'ny fandaharam-potoanany mihitsy reny araka mety le izy fahitako azy hoe tsy tangenana be ohatr'izany ny fikaonandoam-pirenena tsy tangenana be ohatr'izany ary tsy atao hoe atsangano aloha ny tetezamitanay amin'ny latabatra boriborinay na ny latabatra ovalanay na ny latabatra triangle-nay de zay vao anao fikaonandoam-pirenena zany confiscation zany hoe ny fisintomana ao aty amin'ny tena le dinika ny vahoaka ary indrindrindrindra ny fahefana rehefa avy eo zavatra hafa ny antoka asa misy fanahina ihany angambany hoe sao de tafavoaka eto koa ty concertation ty de zahay mety zay keo milafiny anankiray fa ny zany akory de tsy mika satria misy ihany koa fa tranga vitsivitsy efa niseo sy ny mbola iseo le hoe efa nisy fikaonandohan'ny kristiana fikaonandohan'ny fanabeazana fikaonandohany efa anao amin'ity farany herinandro ty manomboka amin'ty anio ty serapitso ary amin'ny alatsinainy de misy ihany koa ny tranga hoe amin'ny politika zay misy koa sokajy manomboka androany de rapitso sy amin'ny alatsinainy faterana ery amin'ny kanjamitafon'ny akorondrano ery zany fikambanana zany atoko politika zany ange brito zao mandavataona ange zany tokony mitsondo fa zao anareo voataitra mandavataona tsika teto zao firy volana tsika ny resaka foana hoe fanovana ary de mampirisika ny olona keondo firy volana ka rehefa tonga ny septambra tamity de fa lasa any amin'le hoe fanavozana ny repoblika indray zany zao ny resaka de tonga indray ty volana desambra ty fikaonando zao ny resaka fa misy angele taitry ny olona tsy mataitra fa taitra rery vao mamaky takotra zany atoko politika zany mandavataona zany ny tokony miresaka sy mikaondoha ao anatiny aloha voalohany démocratie interne de amin'ny samizy mitovy hevitra anaraka dokam-barotra vetivety de manohy ny fandarana na toy zao rehefa soma moa de natokana indrindra anaovana fintina zany hitondrana ihany koa fanazavana misimisy kokoa misy le ataon'ny teny vazaha hoe manao éclairage eo ihany koa mijery hoe inona nefa ny ao ambadiky zany rehetrarehetra zany iarahana amin'ny zokiray aman-dreny Constant Ravelson zay lorana ny araba ihany koa amin'ity marainty
eto daholo tsika izao fa afakely ty zomandray mandeha ty a. Samany mafandratsika tsy mila fony teknika tahinan-kely ihany koa manao fandarana ankapobeny a akasitrahana hatrany ianao zay mandray anay amin'izao ora sy fotoana izao. Efa makaikiky moa vo ny andro fetina dia eo anaty fotoana fahavaratra ary ny maraina no tena anaovan-javatra ny fitoanana fifamoivoizana dia raha mahita io ny antony maro mitombo ny fiarakodia samy mba mamoakamoaka ny azy eo tsena ihany koa faraparan'ny taona izao mitoana zay tsy izy amin'ireo ataontsika hoe lalana maro eto andrenivohitra ny faratsy ny lalana moa zany manampitrotraka n'izany rehetrarehetra zany a ny tsy fahaiza-miaina koa dia mbola ezaka lehibe io zany rehetrarehetra zany fa raha atao fintina indray mijery tompomaso fotsiny tamin'ity herinandro ity nisany atao hoe nanamarika azy aloha dia ny fanomboana ny lanonam-panomboana zany le atao hoe fikaonan-doha na ny concertation nationale zay tanterahana teny amin'ny sesy Ivato isany nandray anjara tonga nanome voninahitra an'izany ianao Constant Ravelson resantsika izay eo ihany koa satria miazakazaka be ihany koa ny toetra rà satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa zany isan'ny antony dia lay fitakina momba n'ireo fototra dia ny jiro sy rano dia misy ny ataontsika hoe taratasy fanakalozana zany avy any amin'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika bakany amin'ny anteny miram-pirenena mba hanokafana karazana tsy karazana fa tena izay mihitsy ilay izy hoe fanadihadiana parlementaire mikasika ny JIRAMA ho avy ihany koa zany ny Air Madagascar ary eo ihany koa ny an'izay enquête parlementaire zay roa député resahana ihany resantsika izay fa betsaka mandresaka miteraka faneho-kevitra maro samihafa na ny aloha na nandritra na tao aoriana le mikasika an'ilay concertation nationale Constant Ravelson miresaka concertation miresaka ny fiadidina ny fanavaozana miresaka ihany koa FFKM zay zany lizy raha amin'ny akapena ianao eto le izy aloha alao kosa aloha hipetraka mazava tsara le fandehanjavatra satria tonga dia miteraka dievitra be sy tolo-kevitra be ohatra ny mody tsara tary zany daholo rehefa nizay tena tokony tokoa hoe iny eny fa nisy ny teo Ivato ny fikaonan-doha-pirenena zany dia hatao ny tanany teniny zany aloha ny colonel président sy ny izy dimy ralama zany hatao io faharoa tolom-bahoaka ny teo fikaonan-dohan'ny vahoaka zay mivondrona ho firenena zay le fikaonan-doha nasaina ny karakaranyio ny FFKM mpikarakara ny FFKM mpikarakara ohatran'ireny le rehefa misy lanona an'ireny dia izy ny amena ny zavatra andrahoana ny zavatra aroso ny fandaharam-potoana sy ny sisa fa tsy hoe ny FFKM no tompony eto zany dia manaitra sady ohatry ny hafahafa be mihitsy le famerimberenana be mihitsy an'le raha matoa minisitra tao amin'ny anina tao Ivato fa za teny indimy angamba no miverina hoe tsy an'ny FFKM tsy an'ny FFKM dia inenina no miverina hoe any ny fanjakana ny concertation any vahoaka ny concertation tsika menakavy le atao hoe république atsika ny concertation fa mpikarakara ny FFKM ary ny fanjakana izy ministra io zany mpanamora raha misy ohatra ny hoe fitediavana lalana any amin'ny toerana any amin'ny ambanivohitra any misy ny fampirisihana isan-karazany misy ny fitaovana zay ilaina dia eo izy tomponantoka izy amin'izay ketraketraka izy raha ohatra ka tsy manatotosan'izay fa ny mpikarakara dia ny FFKM zay no ka hazava mihitsy aloha zao nefa ny tolo-kevitra ny adevitra miseho nanakaraha dia amin'ny fanjakana ity sany FFKM ny anakaraha koa dia hoe ahoana no FFKM ihany fa tsika menakavy ny fikambanany tsy fikambanany roa ny anina ny roa tokony anao eo misy antony ny FFKM nge zany ohatrany hoe agence d'exécution ohatrany hoe le nanakina raha ny manao ohatra hoe mpanao tetezana zao dia inona moa ty le maître d'ouvrage zany hoe
io raha FFKM ny zavatra tetiavina mila miresaka ny olona eto amin'ny firenena alao iteny ny olona eto amin'ny firenena ahoana reny fomba natanterahana an'izay tena hitavary ny mpitondra hoe alao ny FFKM zao misy manafangaro voraka be hoe hampiavana ho ny FFKM misy manafangaro voraka be hoe ny FFKM zany dia ny hevitry ny FFKM zany no entina ahoana ny hevitray ka reto zavatra telo reto no hitako tena mila mahamailo tanteraka atsika satria amin'izao tsika miteny zao zany rehefa fakafakainy reto zavatra telo reto dia hita hoe ady fahefana fotsiny zao no mody mirakodrakotra amin'ny hoe zay atsara sy amety ny fikaonandoha sy ny anina ny FFKM mampiaya reto zavatra telo reto anankiray misy mahita an'ilay hoe Rajoelina ampidiny eto ary ny ekipa ny Rajoelina le lazainy olona foana moa za tsy dia mampiteny an'izay kanefa le ataon'ny olona foana forongony andray anjara amin'ny fikaonandoha-pirenena dia eo dia miady be hoe tsy mila azy zay zavatra ray zay zay karay faharoa dia hoe atsangano mihitsy aloha ny tetezamita dia asio satany tsika menakavy zany manao latabatra boribory na latabatra triangle na latabatra lavalava anao tetezika mifakaiza amin'le maray latabatra sy le fampivanana teo ihany moa zay fa dia hoe atsika menakavy mibaolina zany samy fampizara se zao sy ny sisa dia ny anankiray fahatelo zay miditra ao anatin'izay adevitra zay keo ny voalohany moa teo dia leo ampidio Rajoelina sy ny forongony aloha andray anjara koa dia iny mampifanjinja be iny ho hitantsika eo fa misy vahaolana izay ny anankiray le hoe asio charte de la transition aloha fa misy ny fahatelo koa no hoe iza no andray inona moa ty iza no mandray anjara ny fikambanana ve sa vahoaka hatrany amin'ny fokotany ve hatrany amin'ny commune ve sy ny sisa ndraindray ohatra misy fakapanahy eto hoe izay mihevitra azy ho manandoha na zay lazaintsika fa manandoha hatramin'izay ihany no ikeo-ndoha ka ireo resaka ireo fahitako azy resaka fahefana fotsiny zao ady fahefana fotsiny zao noho nizay tena mandeha tokoa ny tokoa satria misy tokoa ny fivoriana ataona fikambanana sy sasatsasany milaza amin'ny hoe efa navita nandrafitra ny mendrikendrika an'izany eo ihany koa ny amin'ny hoe manao atsifika moa zany hoe ao anatin'ireo mpikarakara zany hoe comité d'organisation satria hoe mila hatsangany zany sy ny sisa dia lasa ohatran'ny ny FFKM mihitsy resahana foana moa zany ho an'ireo le totsika hoe mety atao hoe pitsikera ihany hoe tena le crédibilité n'le FFKM mihitsy no lasa voaviravira amin'ity zavatra ity ka raisiko tsirairay voalohany angambany ny amin'ny Andry Rajoelina ny amin'ny Andry Rajoelina zao na ody eto izy na tsy ody eto ny namany eto moa ny olona nyray hevitra taminy sy ny ray fomba fitondrana taminy zany eto ihany aritako tsara makasary tsara mihitsy anatin'le terivato rehefa tsy dia ity manao kravaty volomboasary izy efa manomboka tsapany ka raha ndray anjara ianareo na ndray anjara ingara Rajoelina amin'ny fikaonandoha-pirenena ohatra zany raha masaka izy ny anjara andrasana aminareo nge zao dia le fiekeny ary zay no hampiavana antsika izay fa tsy le hoe fampiavana fahatany tsy maty manotiny akoriny avy aminareo no mety hipoirany fiekena hoe nisy an'izao nataonay tena nandrava ny repoblika tokoa ary lasa fitondram-panjaka teto fitondrana Andriamanjaka moa zany fa ny mpanjaka any amin'ny faritra rehetra any manano ny ajany daholo lasa fitondrana Andriamanjaka teto fitondrana olon-tokana teto ary zay no mahatonga hoe misy ravatomanga misy tsay kristian sy ny volamena misy jirama tsy vanina sy levonio misy firenena lasa babony lasa anjakan'ny mpiremby zareo afaka hiteny an'izay ary eo no ahitantsika Madagasikara manontolo hoe reo fa nieika reo fa efa tsy hiverina amin'izany tsony mihitsy zany tsy nge tsy ilaina mitady any Afrika any ny lavitra be any tsy nge tsy ilaina mitady any Afrika atsimo akory ny apartheid hoe Nelson Mandela dia hoe nisy fiekena
misy fiekena sy sisa vao mivoaka ny fampiavana ny fotsy hoditra sy mainty hoditra tsika eto a repoblika no mahatonga antsika tsy mifanaraka misy ny nanosy ny anteny mera-pirenena nanosy ny fitsarana nanosy ny mpitondra ny fanabeazana tany ambanivohitra rehetra tany efa tsy repoblika ntsony fa fanjakan'olo tokana fanjakana antoko fanjakazakana antoko ny nitondrany antsika teto zay no mahatonga hoe mila fanavoazana ny repoblika ka raha afaka nampy atsika amin'izany izy arabasoa arabatsara zay no andrasana aminy ary raha tsy izy no mamoaka an'izay voalohany hoe zao angeny teto ho tebahan'ny olona ny ampivoriana izy ny amin'ny hoe fodiningarajoelona io ange nisy eloka nataony teto ary azo singanina sy tany saina tsara mihitsy inona daholy na ara-pitantanana reny projet lazaina fa présidentiel atomboka de tsy hita fa lamokany rehetrarehetra reny ohatra na mitady fanovana lalam-pifidianana ny olona tifotra ny mahazo ny olona tamin'ny 2023 zany angia tokony hamoaka an'izany izy hoe nety sa tsy nety iny nataon'iny ary repoblika sa tsy repoblika iny nataon'iny le manososy ny antenimera izy tsay kristian efa manao inona ty efa manao ny asany tokoa ny antenimera hoe solombavan'ny vahoaka manao hoe tsy izy tsony ty tsay kristian ty ngarajoelona manamafy azy eo zany a tokony raha tonga eto izy ary na tsy eto ary izy any velany any a tokony mahatsapy izy hoe tsy repoblika tsony mihitsy zany nataony zany tsy président ny repoblika tsony zavatra isan-karazany be dia be zany a azony atao daholo zany mety mbola iverena moa iny zany ao anatin'ny ataontsika hoe fandraisana anjara ny mpieno fa mety ny olona mety maheno zany zao constant velso mety sarotra ihany hoan'ny reto ataontsika hoe mpiaradia tamin'ny andro rajoelona na izy tena ny hoe anao fiekena ve raha filazana azy manoloana an'izy zareo nefa itsakilany manao atsisika le aloha mba ho inclusive mandray anjara zany moa le raha natao tao amin'ny mitatana ny fanabeazam-pirenena lasa ny antenimera isany nanitsikidika nanizingizina zany hoe tony tsy misy raha tsy mandray anjara ao anatiny zareo ka tony tsy misy raha tsy mandray anjara ao anatiny izy ka milaza zao manko na izy mandray anjara ao anatiny a dia izy ny mahita sy mametraka hoe zao ny fahotana teo anatrehan'ny repoblika fa tsy hoe teo anatrehako na teo anatrehanao sy ny sisa zany anjarantsika zany amaolo-pirenenantsika hoe fa le repoblika mihitsy lalam-panorenantsika inge dia manao hoe ny sata repoblikanina dia tsy azo tohitohininy kanefany a dia tsy arak'izay mihitsy ny fomba nitondrany zareo teto ka mandray anjara izy tsara ka mandray anjara izy a dia arak'izay fa tsy hoe dia alao fa dia lasa momba ny lasa sy iveriny eto ny ray ny zavatra tahaka an'izay afaka 10 taona manko zay ny mazava-dehibe an'izy fa rehefa tsy handray anjara izy a na handray anjara izy nefa tsy handeha amin'izay a io manko ohatran'ny amin'ny teny vazaha hoe humiliation no andraisany an'izay zany hoe ohatran'ny fampandadizana azy dia hoe hoentina ohatran'ny olon-dresy raha tsy dia ohatran'ny olon-dresy dia zao ny fefikaema efa namoaka ihany an'le hoe efatra hoe fiekena dia fibaboana izay a fibebahana dia fahamarinana dia ny fifamelana fihavanana eo amin'le fiekentsika raha tsy miaiky ary miaiky ahoana moa zany eny manahirana ny olona manavoavo tena aloha ny hoe miaiky fa tsy misy zavatra tsy misy enatra zany voninahitra lehibe ny manao hoe teto anatrehan'ny firenena tsapako fa izaho tao amin'ny éducation nationale navelako ny député higidragidra ny sisikôko navelako ny antoko nisy azy a higidragidra ny fampidirana maître Frame ohatra tsy enatra fa rehefa mivoaka izay dia mba tsy hiverina tsony mandrak'izay fa ho lasa fady eo anatrehan'ny repoblika Madagasikara zany fihetsika izany